telefola tehiditra miraha firaham-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra, miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjena mahafaly. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra ranay o midera sy mankalazanao zahay noho ny fitiavanao anay raha tratran'izao fotoana fanompoam-pivavahana amin'ny masina izao. Aoka ho tsapanay ny fahamasinanao ary amasino zahay mandritra n'izao fotoana izao. Ekeo ny fanompoam-pivavahana izay atolotray, ny hira izay asandratray, ny vavaka izay tanterahanay mba ho antra mampofona ekena eo amin'ny seza fiandriananao. Ary mitenena aminay, asehoy aminay ny sitraponao, fa vonona iaino sy anaraka izany zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy tratran'izao sabata izao, ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Ho fiderahantsika sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ataontsika ny laran-kira faharoanjato, miraha firaham-pifaliana. Firaham-pifaliana hankalaza ilay tomponao, asandrato veo fidelana ubirosana no atao. Tera i tompo mpanao
Iaraka maky ny ten'Andriamanitra isika, koa manasanao andrainy baiboly. Vakitsika ao amin'ny ohabolana toko fa 120, andininy fa 420. Ohabolana toko fa 120, andininy fa 420. Rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahihitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Mbola hotoizantsika ny vakiteny araka ny hita ao amin'ny Romanina toko fa 9, andininy fa 7 sy fa 7. Romanina toko fa 9, andininy fa 7 sy fa 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mahatoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Ho tahinana ny teny ahasoantsika tsirairay avy. Amen. Iaraka hivavaka mandohalika isika tompoko. Rainay izay ny an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao izahay amin'izao sabata izao. Misaotra indrindra noho ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra noho ny namezanao anay ny aina sy ny fofinaina ary zavatra rehetra. Ray malalo, raha misy nampalahelo ny fanahinao vitanay tamin'ny lasanay rehetra, mamindra fo mamelà ny elokay ianao. Diovy izay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, ary sasao izay ho afaka amin'ny elokay. Amin'izao fotoana izao dia mivavaka aminao manokana izahay ho an'ny fiangonanao maneran-tany. Tompo malalo, entinay ambavaka aminao repotarika ny fiangonana. Aoka ianao no omba azy ireo, ame ny fanahinao masina, ka ny fanahinao masina no anilotsaina amin'ny fitarihana ny fiangonanao maneran-tany. Ka dia androso ny asa, ary ho avy tsy hoelany amin'ny raha lanitra ny ianao satria vita ny asa. Izany no fanirinay ho an'ny fiangonanao, ka vavaka manokana ihany koa izay ho an'ny federasiona izay misy anay. Ianao no ampahery ny tsirairay avy eo ampanatotosana ny asanao, ka ho arovanao izao fitoriana filazantsara eto amin'ity faritra misy anay ity izao. Dia ianao no ampahery ny mpitarika tsirairay avy, ianao no ame fahendrena ny tsirairay avy, ary iaro eo ampanatanterana zany asa izany, satria efa teny fikasanao izany hoe indro izao momba anareo mandrakariva, koa dia manantena izany fanampinao zany izahay. Favaka manokana ho an'izao hainao manjery izay hitoriana ny afatrao izao izahay. Ianao ne no ame ny fitahinao manana ambiampy amin'ny fikarakarana izao hainao manjery izao, ka dia ho fitaovana mahomby tokoa izany eo ampanatanterahana ny asa fitoriana ny filazantsara. Azo hery ane izay rehetra mandritra izao sabata izao ao anatin'ny fampahirezana rehetra izay atao ao anatin'izao hainao manjery izao. Vavaka manokana ihany koa izay ho an'ny firenenay sy ireo mpitondra izany firenena izany. Meo azy ireo ny fahendrena avy any aminao tompo malalo, ka ny fanahinao masina no ampahery azy ireo ary ame tsilotsaina azy ireo, ka hitondra ny firenenay ho amin'ny fahamarinana. Dia hiadana ane ny taninay, arovanao ny taninay, ary menao anay ny filaminana rehetra. Tsy adinonay koa ny tompo ny mivavaka ho an'ny fahasalamanay zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana ienanay izao. Mbola miparitaka eny rehetra eny, ary mahazo na aiza naiza ny valana retina izay manjo ity taninay ity, izao firenena sy izao tontolo izao mihitsy aza. Aoka ianao no hiaro ny zanakao tsirairay avy, ka ame fahasalamana
ireo zay ao anatin'ny fahasarotana ianao ne no ampahery azy ireny tsirairay avy ary anaisotra ny aretina ka ahita fifaliana eo amin'ny fahasitranana ne izahay. Tompo malalo ny fampaherezana sy ny toriteny zay ho atao rehefa aveo ianao no angatahanay hiasa manakiry sahady eo amponiny tsirairay avy ka tsy ompiaino manadino izahay fa mpankatoa kosa dia azo heriny tsirairay avy. Izany vavaka zany dia tonononay sy angatahanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fampopovavahana manokana ho an'ny fanatitra isika koa manasanao hanomana izany. Tsy azo lazaina ho mora hatrany mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainana. Inona ny lesona azontsika ianarana avy amin'ny tantaran'i Estera mba ahafahantsika mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika? Fanahiana betsaka noho ny famoivoy tao amin'ny lohan'i Estera raha nanaiky ny anao fifaninanana isafidianana izay ho vadin'ny mpanjakan'ny Persia izy. Natao sesitany mantsy ireo vahoakany ary foana ny fanantenan'izy ireo. Toy ireny efa nafoin'Andriamanitra ireny izy ireo na dia mankatoa azy mandrakariva aza. Tsara tarehy anefa Estera ka tombotsoa fanararaotra iray izany mba hisandratany ho avo kokoa mihoatra ireo vehivavy teo amin'ny fanjakana. Vehivavy tsara i Estera na amin'ny endrika ivelany izany na amin'ny toetra ao anatiny. Ka na mpanjaka masika tahaka n'inona aza i Asuerosy mpanjaka dia hitan'izany fahatsarany ary izy no novidian'ny Asuerosy mpanjaka ho mpanjaka vaviny. Nahafaly an'i Estera izany fanapahan-kevitry ny mpanjaka izany satria tamin'ny voalohany izany dia nofinofiny fotsiny ary tanteraka izy ankehitriny. Sarotra ny mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainana rehefa mahantra isika na sahirana, kanefa ny fananana rena be sy ny fananana fahefana be koa dia mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Ahoana ary no ahafahantsika mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika na dia ao anatin'ny fahefana be azy isika na hoe anatin'ny fananana be ihany koa. Andeha hianarantsika izay nataon'i Estera ary hanampy ireo izay mila fanampiana avy amintsika ihany koa isika. Diso fanantenana ny mpanjaka Asuerosy raha notoroan'ny mpanolontsaina azy hevitra hampamono ny Hebreo rehetra teo amin'ny fanjakany. Ary natao hatramafiny amin'izany Estera ka te hitalao ny famondrampon'ny mpanjaka nefa mbola feno tahotra mafy tao anatiny. Inona ary nataony? Nandeha nampamory ny jiosy rehetra izay no natao sosany izy ka namory azy ireo mba hifady hanina atelona na andro na alina, izany hoe tsy mihinana n'inona mihitsy mandritra ny atelona na andro io na alina. Ary izy ihany koa sy ny ankizy vaviny dia hanao izany fifadikanana izany. Rehefa vita ny fifadikanana dia andeha hiseho eo anoloan'ny mpanjaka Asuerosy izy hangataka ny famondram-pony mba tsy hamonoana ny jiosy namany. Ary raha mamaky ny Baiboly isika dia hitantsika ao ny toy ny tantara fa namondran'ny mpanjaka fo ireo jiosy ireo ary tsy novonoiny. Tsy afa-miala tamin'ny tahotra Estera
nefa be herim-po izy a ka nahavonjy a ireo jiosy namany. Toy izany koa isika rehefa mametraka an'Andriamanitra ho loha laharany eo amin'ny fiainantsika, ninonninona fiekana hatrehantsika dia mandresy mandrakariva isika ao anatin'izany fiekana hatrehantsika izany. Amin'ity sabata ity dia andeha hanao fanamby isika mba hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika. Andeha araka hanondrika ny lohantsika isika ka hivavaka. Rainay tsara izay any an-danitro, ampio izahay mba hametraka ny fikatsahananao sy ny fanjakanao loha laharana eo amin'ny fiainanay, ary ekeo izao fanompoam-pivavahana izay ataonay izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanatazantsika ny fanatitra dia anaraka feokira isika. Ho fanolorantsika ny fanatitra dia andeha ataontsika ny hira fa 700. Oni fanatitretina naisuekerira baharuta uamina nifitaiana. Andre ny toriteny maniny ankizitsika kanefa ny ataontsika ny hira oramamy. Eny arakizy faly miarabantsika nahatratra izao sabata maraina izao, anaraka tantara mahafinaritra anankiray isika fa melohan'izany aloha dia manasa antsika fa hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao no ity fotoana izay natokanay
ionana aminao ity. Ankehitriny dia anaraka tantara anankiray izay ampio izay ankizy rehetra mba handray lesona tsara avy amin'izany tantara izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izao mivavaka izany. Amen. Eny rakizy, ny lohatenin'ny tantara izay ho arahantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ilay baolina manan-tantara. Inona hoe rakizy? Ilay baolina manan-tantara. Ie. Indray andro rakizy dia nisy ankizy lahy kely John ny anarany. Iza ny anarany? John. Ie. John dia tena ankizy lahy kely tia fanatanjahantena mihitsiny ary anisan'izany ny milalao baolina. Dia indray alahady rehefa avy lalao baolina izy niazakazaka be tonga tao an-trano. Neny ô, zao neny misy baolina tena tiako be asian'ny monsieur Benjatsy. Hitaneny le mpivarotra azy tena tiako be neny io baolina io Ay, hitako koa io ka. Ay ve mba hitaneny koa io e? Ie. Za neny momba hivitanan'io baolina io tena tiako be io neny neny John hitanao tsika nge mbola voalany vola be tamin'ny dadanao niditra hopitaly tsy manam-bola hivitanana an'izany neny. Zanako neny kosa ranga tiako be neny baolina io ao moa neny anao raha tsara ne zany neny ataoko daholo izay lazainy neny fa mba havitanana neny baolina io teo neny dia nieritreritra zao ary John misy zavatra atoroko anao azahoanao an'io baolina io. Ahoana izay ry neny? Ataoko izay neny zao ary le izy. Ny tena mety John dia manao boatin-drakitra anankiray tsika dia manangona volanao dia atao anatin'ny boatin-drakitra io rehefa mifarana dia vakiana le boatin-drakitra dia vitanantsika n'le baolina. Alahelo kely lo John. Ka le izy nge neny ela be vao feno le vola ao anaty boatin-drakitra dia nefa ny vakansy efa kaiku avy sady mety lany le baolina neny moa neny vidio anahy io fa mbola ela be sady rehefa manangom-bola ao neny mbola angalana ampahafolony le izy dia kely gaga neny. John avingy enao resahany neny zao John ny famerenana ny ampahafolony John tsy midika hoe kely nenao fa nenao ary mibetsaka indrindra satria apahany folo amin'izay vola nomenanao no averina amin'ny Jehovah ka tsy kely izany ny vola rehefa analana ny ampahafolony. Dia nreseny lahatra ineny lahatra teo John zany ve neny? Ao ary ao fa andramana ary ao ara fa ataontsika izay neny dia nanomboka teo rakizy dia nalainy neny ny boatin-drakitra dia natao teo amin'ny fitoerany dia nanomboka nanangona vola i John. Dia rehefa mahazo volany amin'eny John dia alany aloha ny ampahafolony dia izay voarotsaka ao anaty boaty. Dia efa akaiky ny fotoam-pialatsasatra tamin'izany izany hoe vakansa izany. Dia tsy indrindoana amin'izay John afaka telo volana izany. Neny tsy efa tokony hovana an'izay ve le boatin-drakitra neny? Efa te hilalao baolina ne izany neny marina tokoa izany izy neny. Ao ary fa hovahantsika ny boatin-drakitra. Dia lasa izy mianaka naka toerana dia vakiana ny boatin-drakitra. Rehefa be vola be tao anaty boatin-drakitra falifaly ery John fa hoe azo ilay baolina.
dia nanisa amin'izay izy mianaka 1 2 3 5 tapitra neny izay daholo ny vola tao dia rehefa nikotiana izany ilay vola dia tsy ampy 2 raha mividin'la baolina ao amin'ny meserabenja dia ny aoatra kely aloha jonona fa ineny kosa raka izy tonga dia ozy neny andaotsika andeha ho any amin'ny meserabenja fa hividy an'la baolina tsika dia rehefa tonga tany izy ireo dia nisy zavatra tsy napozina fa ahoana ozy izy nareo raka izy satria tonga amin'ny fotoana manokana tsika amin'ny fialan-tsasatra dia izao nisy fena ambidy 500 le baolina tiany John nisy fianambidy le baolina faly aloha izany John nisento kely izy hoe azo ihany ary rehefa nikotiana ny vidiny dia nisy inandray raka izy izany nisy ampony indray le vola izay nieritreretina hoe tsy ampy teo dia nisy ampony faly be John satria sady azo ny baolina no nisy ampony vola afaka hivitanana zavatra hafa dia ozy izy neny taminy hitanao izay John rehefa manome ny an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra miditra ny sehatra amin'ny izay hotoany araka le vaky teny raka izy izay efa novakiana tamintsika dia misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy fatra-pahihatra nefa tonga malahelo ihany dia nanomboka tamin'izay raka izy dia isaky milalao an'le baolina John dia nahatadidiny tantara ny fomba nazahoany an'le baolina izay nataony baolina mana-tantara izay ny tantarany John ny amin'le baolina fa zao i Jesosy koa nge dia te hanao fahagagany amin'ny ankizy rehetra sy ny olona rehetra androany dia faniriany koa ny ahatonga antsika rehetra ho mahatoky amin'ny fitantanana fananana sy ireo fitahiana arotsano antsika dia mino fa nandray lesona lehibe tsika raka izy tamin'ny alalan'izay tantara izay ka dia hiaraka hivavaka ary isika amarana antsika an'izao fotoana izao hivavaka isika Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay ny amin'izay lesona mahafinaritra izay nomenao anay izany ampio ny ankizy tsirairay avy ahatoky ny fitahiana avy aminao ary anao loha laharana amin'ny zavatra rehetra anao dia mifony izahay raha nisy tsirambana nataonay tamin'ny fanaovana ny ampahafolony izay miverina aminao fa ankehitriny kosa izahay dia mino sy mahatoky eo ambany fitarihan'ny fananao fa anao izay mety amin'ny famerenana ny ampahafolony sy fanatitra dia misaotra Jesosy eo fa amin'ny anaranao no angatahako izany vavaka izany amen. Milohan'ny andrenesantsika ny avatra izay hoentin'ny ray aman-dreny pastera David Arsa dia andre ny hiran'ny korala Sarava isika ny asoavanao.
rana omba eke rato sitraka Jesu efa soavana sitraky ny fisanana omarojayany lako kasitraka oreray voteo ny fisanaka fameloka toko avasitony petrana iray fitiavana ry fiangonana malala ho an'andriamanitra ndera sy niaja ary ny voninahitra mandrakizay ampifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary mirary antsika mba samy handray ery ara-panahy sy fitahiana feno avy amin'andriamanitra mandritra izao fotoana izay andraisantsika ny afatra avy amin'andriamanitra izao ry havana malala afatra manokana no nomanin'andriamanitra ho antsika anio afatra izay mifototra amin'ny Romanina 9 ary andininy 7 sy ny andininy 7 ny tenin'andriamanitra dia milaza mazava tsara amin'ny Romanina 9 andininy 7 sy ny andininy 7 fa matoky ao fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny lohan'ny tenin'ny afatra anio dia manao hoe ny fitiavan'i Kristy toky azo antoka manoloana ny zavatsarotra rehetra. Ny fitiavan'i Kristy toky azo antoka manoloana ny zavatsarotra rehetra. Andeha ivavaka isika alohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ranay izay any an-danitra indro manoloana anay ny teninao. Andinika an'izany zahay ankehitriny manasanao mba anokatra ny fonay, anazava ny sainay ary ampahafantatra anay ny sitraponao, ampaheranay amin'ny alalan'ny fananao masina mba azahoanay mandray ny teny fiainana ary mivelona
sy miaina araka izany. Mitenena aminay tompo fa vonina iaino anao zahay amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Ny fitiavan'i Kristy toky azo antoka manoloana ny zavatra rehetra. Ry fiangonana malala ny Romanina toko 15 dia iray amin'ireo andalatsoratra masina izay anisan'ny mahafinaritra indrindra ao amin'ny Baiboly. Ity Romanina toko 15 ity dia ampahan'ny afatra izay nomen'ny apôstôly Paoly ho an'ireo Romanina raha mbola teo ampiatrehana ny dimisionera fatelo izay nataony izy tamin'izany fotoana izany. Ny tena loha hevitra fototra asehon'ity epistily ho an'ny Romanina ity dia mampiseho miharihary fa eo anatrehan'ny fahotan'olombelona dia mitoetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary io fahasoavan'Andriamanitra izay miseho amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy io no an'ny fomba tokana azahoan'ny olombelona ho voavela eloka sy ho voavonjy. Ry fiangonana malala, ity Romanina toko 15 ity tokoa dia matetika ny vakitsika. Rehefa mikorontana ny fiainantsika, rehefa mandalo zavatsarotra isika, rehefa enjana ny zava-misy izay atrehantsika, rehefa mavesatra sy miatrika zavatsarotra toy ny aretina, fanaintainana, loza, fijaliana, ady isan-karazany, fahafatesana sy ny sisa maro tsy voatanisa isika eo amin'ny fiainana. Marina tokoa, ary izay ny antony mahatonga antsika andinika an'ity Romanina toko 15 ity, fa misy fampaherezana lehibe tena ilaina tokoa ao amin'ity toko ity. Fampaherezana izay mampiseho miharihary ary fampaherezana izay hiazo iankinana tokoa manoloana izay mety ho fahasarotana rehetra atrehintsika ankehitriny. Satria i Kristy no ivony izay rehetra voambara ao anatin'izany toko izany. Koa andeha hodiniantsika ity toko ity ankehitriny. Romanina toko 15 misy andininy miisa 7:30 izy io. Fa rehefa diniantsika akaiky ireto andininy samihafa ireto ity toko ity dia mahita fizarana telo lehibe miharihary isika. Ny fizarana voalohany dia mahita isika ao anatin'ity toko ity fantaniana izay tena iankinanaina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny fizarana faharoa dia miresaka valim-pantaniana izay mampahery sady manome toky. Ary ny fizarana fahatelo dia miresadresaka ary manambara fanambarana izay azo antoka sady azo itokina. Ny fizarana voalohany ilay fantaniana izay kinanaina dia eo amin'ny andininy faraky amin'ny 30 ka hatramin'ny andininy 530 no misy azy. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra, Romanina toko 15 andininy faraky amin'ny 30, 2:30 sy ny manaraka hatreo amin'ny andininy 5:30. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana-kova ny zavatra rehetra. Iza no hiampanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Ry fiangonana malala, rehefa adiniantsika akaiky ireo fantaniana hita ao amin'ity andininy ity dia miseho amin'ny endrika 5 mazavatsara izy ireo. Ary tiako ny mampatsiahantsika fa anisa 5 dia midika ho iankinanaina. Hitantsika ohatra ny hoe Virginy 5 adala sy ny Virginy 5 endry. Hitantsika ihany koa i Davida izay nampiasa ny vatikolonjy 5 sy ny sisa maro hafa rehetra. Zany hoe ireo fantaniana izay lazaintsika fa iankinanaina hita ao amin'ny andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 5:30 ireo dia tena iankinanaina tokoa. Ary ireo fantaniana ireo dia zava-dehibe no andiniantsika azy akaiky. Raha ny dikateny ombonana eto Madagasikara no jerevana dia mamintina an'ireo andininy ireo izy ary milaza nyreto fantaniana ireto fantaniana miisa 5. Ny voalohany dia hoy izy hoe iza no atohitra antsika. Ny faharoa dia hoe iza no hiampanga ireo olombofidin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia iza no afaka manameloka. Ny fahaefatra iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy.
ary ny fantaniana fahadimy dia milaza manao hoe fahoriana ve, sa fiafiana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fantrana, sa loza, sa fahafatesana. Averiko indray mandeha fa nisy adimy dia midika ho iankinanaina, ary ny fantaniana fahadimy farany aza eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny telopolo dia mitanisa olana lehibe 7 izay maneho ny fahafenona tanteraka. Izany hoe izay heverintsika olana rehetra mety hitranga eo amin'ny fiainantsika dia fitiny ny apôstôly Paoly amin'ireo olana lehibe miisa 7 ireo. Ranomarina ry havako malala, ireo fantaniana rehetra ireo dia mifandray amin'ny fiainantsika ankehitriny. Izany hoe ny fiainantsika ranofo, ary mifandray amin'ny koa izy ireo amin'ny fiainantsika ho avy dia ny fiainana mandrakizay. Eny tokoa, tena azo antoka fa misedra fanoherana isika, misedra fiampangana isika, misedra fanamelohana isika, ary misy ezaka atao samihafa izay ampanalavitra antsika amin'ny Kristy. Misedra ihany koa isika fahoriana, fiafiana, fanenjehana, mosoary, fantrana, loza, fahafatesana. Izany rehetra izany no atrehintsika amin'izao fotoana izao. Eny, mety mihoatra noho izany aza, mety misy amintsika aza no efa verevitra mihitsy manoloana ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Tsy mijanona eo anefa ny tantara. Ny fizarana faharoa izay hitantsika ao amin'ity toko ity ihany dia mazava loatra fa valin'ireo fantaniana rehetra izay napetraka ireo. Ary ireo valim-pantaniana ireo dia valim-pantaniana izay mampahery sady manome toky. Tiako ny mamerina ireo fantaniana izay voalazan'ny apôstôly Paoly. Mialohany nijerevantsika ny valin'izy ireo. Ny fantaniana 5 dia izao, iza no atohitra antsika, iza no hiapanga ireo olom-boafidin'Andriamanitra, iza no afa manameloka, iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana ve, sa fiafiana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fantrana, sa loza, sa fahafatesana. Ny valin'ireo fantaniana rehetra ireo ry havako tiako dia tsy misy na iza na iza, tsy misy na inona eto amin'ity zao tontolo zao ity atohitra antsika, hiampanga antsika, anameloka antsika, ahasaraka antsika, na fahoriana, na fiafiana, na fanenjehana, na mosary, na fantrana, na loza, na fahafatesana, na inona, satria tiantsika Jesosy Kristy. Tiantsika Jesosy Kristy. Ry fiangonana malala ry havako tiako, ny fitiavan'i Kristy no toky azo antoka manoloana ny zavatra rehetra mianjady amintsika. Io fitiavan'i Kristy io no toky azo antoka manoloana ireo fantaniana rehetra izay mila valiny eo amin'ny fiainantsika, ary ny fantaniana izay matetika dia miaro sy mampiseho olana izy ireny. Ny fitiavan'i Kristy no toky azo antoka manoloana ny fantaniana rehetra ilantsika valiny eo amin'ny fiainana izay atrehantsika. Ry havako tiako, tsarovo izany fa ny fitiavan'i Kristy no aro azo antoka manoloana an'ireo fiampangana, manoloana an'ireo fanamelohana, manoloana an'ireo fampisarahana antsika amin'ny Kristy, manoloana an'ireo fahoriana, manoloana an'ireo fiafiana, manoloana an'ireo fanenjehana, manoloana an'ireo mosary, fantrana, loza sy ny fahafatesana izay miatra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Eny, ny fitiavan'i Kristy no toky azo antoka manoloana ny zavatsarotra rehetra. Rehefa diniantsika ireo andinina tsoratra masina ireo dia miditra eo amin'ny fizarana 7 isika, izay azoko atao ny milaza hoe mamarana an'io toko sy andininy izay manana ny lanjan'io, ary hita ao anatin'izy io ny fanambarana izay azo antoka ary azo itokina. Io fanambarana io dia tsy inona fa afatra fampaherezana izay mifantoka amin'ny andininy 2 fototra izay efa novakitsika tery aloha. Tsy inona fa ny Romanina 9:7, andininy 7:30 sy ny andininy 7:30. Ao no ahitantsika fanambarana azo antoka tena ilaina amin'izao fotoana izao. Hoy ny voalazan'ny Baiboly, andeha hodiniantsika indray mandeha, Romanina 9:7, andininy 7:30 sy ny andininy 7:30. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanampahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avo, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay
ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny dika teny ombonana eto Madagasikara dia milaza mazava ary izao no fanambarany manao hoe satria matoky aho ny apôstôly Paoly no milaza satria matoky aho fa tsy isy ahasaraka antsika amin'ny fitiavana sehon'Andriamanitra antsika. Eny na ny fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanampahana na ireo hery ny anabakabaka na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy na ny zavaboary inona dia tsy isy ahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehony n'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny fanamariana sady fahamarinana fototra hita eto amin'ity fanambarana ity ary azo antoka tanteraka dia mifandray amin'ny anton-javatra folo izay manahirana antsika amin'ny maha-olombelona antsika ireo fanambarana ireo. Ny valo amin'ireo folo ireo dia miaraka tsiroroa ary mifanohatra izy ireo. Ny roa kosa dia mandeha tsirairay ary mifameno. Ireto avy no fanambarana izay hitantsika. Ireo anton-javatra folo izay manahirana sy mifandray amin'ny fiainan'olombelona fahasarotana. Ny voalohany dia fahafatesana. Mifanohatra amin'ny faharoa dia tsy inona fa ny fiainana. Ny fahatelo dia ny anjely izay mifanohatra amin'ny fahaefatra dia ny fanapahana. Ny fahadimy dia zavatra ankehitriny mifanohatra amin'ny fahaenina dia ny zavatra izay ho avy. Ary ny fahafito mandeha irery dia ny hery. Ny fahavalo kosa dia ny ambony mifanohatra amin'ny fahasivy dia ny ambany. Ary ny fahafolo dia na inona zavatra misy ary eto amin'ity tany izay misy antsika ity. Ry havana malala, rafitinina dia tsotra ny zavatra hitantsika eto. Ny fitiavan'i Kristy no toky azo antoka ho antsika manoloana an'ireo zavatsarotra rehetra izay atrehantsika. Na fahafatesana izany ary io no anombohany azy satria io ny fahavalo sarotra resena indrindra, io ny fahavalo lehibe indrindra ary tsy misy afaka maresy an'io afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany rehefa ho avy izy. Ny faharoa dia ny fiainana izay rehetra eo amin'ny fiainana ka mety miazona antsika dia ny fitiavan'i Kristy ny toko amin'izany ary azo tohizana ny fanambarana rehetra. Ireo anton-javatra folo rehetra ireo, ny fitiavan'i Kristy no toky azo antoka ho antsika manoloana ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mandalo fahasarotana ve ny fiainanao amin'izao fotoana izao? Mety marary ianao, mety tsy misy fisimbola, mety misy ady samihafa eo amin'ny fiainana, mety mifanolana ny ao an-tokantrano, tsy mifankahazo ny piraita-po, misy olana eo anivon'ny fiarahamonina, eny eo anivon'ny fiangonana aza dia mety mifanohatra. Tsarovy fa ny fitiavan'i Kristy no antoka ho antsika tsiraray avy. Tsaronao ny tantara iray, ilay tovolahy sy tovavy izay tsy nisaraka mihitsy ary hita ho miaraka foana izy ireo, na dia feno olatra aza ilay tovolahy ary ilay tovavy kosa dia tsara tarehy ary manintona ny maro. Ny antony tsy nampisaraka azy ireo dia satria ny fitiavana no nampifamatotra azy ireo. Satria raha mbola fony kely izy ireo, raha mainy trano izay nitoerany ka mbola tafatory tao anatin'ny tranononenana ilay zazavavy dia niazakazaka ilay zazalahy ity, tovolahy ity ary namonjy an'io anabaviny io ka mainy ny lelafo ary mipetraka ho marika hita maso eo amin'ny vatantenany ireny olatra ireny. Tsy nisaraka izy ireo ary miara-dalana mandrakariva no ny fitiavana izay nampifamatotra azy ireo no ny famonjena izay nataon'ity tovolahy ity. Ka na dia maro aza no nisintona sy niezaka aka sy ambabo ny fon'ilay tovavy dia tsy nandeha amin'izany mihitsy izy. Satria zava-dehibe loatra nataon'ilay anadahany taminy. Ry havako tiako, hoy ny apôstôly Paoly eto manao hoe famatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tsy misy mahasaraka antsika ary tadidio fa ny fitiavan'i Kristy no toky azo antoka manoloana ny zavatra rehetra
zay atreantsika eo amin'ny fiainana. Alaivysary an-tsaina hoe itony pesily azo itony izao sy anao, isika tsiraray avy no aseho ny tony pesily azo itony. Ny fiainantsika zay feheziny ny ery eto amin'ity zao tontolo zao ity, feheziny fiainany zao tontolo zao, ireo karazana fanampahana samihafa zay mangeja atsika, asehony ny herin'ny tenako sy ny tanako zany. Ary ity fitaovana fandrangitana ity kosa dia maneho an'i Kristy ary maneho ny fitiavan'i Kristy. Raha toa ka miatrika samirery ny ery eto amin'ity zao tontolo zao ity isika, ny fisotonana sy ireo fahasarotana mafy eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia azo antoka fa ho potika sy ho rava isika, azo antoka fa hiatrika ny faharavana tahaka ny reto pesily azo ireto isika, ho rava isika, ho potika noho ny zava-misy zay mitranga eto amin'ity fiainana ity. Mafy izany rehetrarehetra izany. Fa raha toa kosa isika ka miatrika ny fiainana amin'ny fitiavan'i Kristy ary mitoetra eo amin'ny fitiavan'i Kristy, izay fitiavana antoka sy toky manoloana ny zavatsarotra rehetra, dia ho voaova isika, ho amboarin'i Kristy izao sy anao, ho tefeny izao sy anao ary voaka amin'ny endrika zay ilaina azy, ary ho vonina hiatrika ny fiainana izay sarotra, ary ho vonina rehefa ho avy Jesosy Kristy eo amin'ny rahony lanitra. Ny afatra izany raha fitinina dia tsotra, mifikira amin'i Jesosy Kristy fa tia anao izy, ary tsy afoy anao izy na oviana na oviana. Ny fitiavany no toky azo antoka manoloana ny zavatsarotra rehetra izay atrehinao. Aoka ho azonao antoka fa mitoetra ao amin'ny fitiavan'i Kristy ianao ankehitriny. Tianao ve androany nanantona ny Kristy ary fikitra tanteraka ao amin'izany fitiavana izany? Raha tianao zany dia mitsangana eo amin'ny toerana misy anao ary manao vavavaka mangina ao am-ponao ao, mba azahoany Jesosy Kristy ary azahoan'Andriamanitra miazona anao ao amin'ny fitiavany, ny fahasoavany, ka na inona zavatra mitranga, zavatsarotra zay miatra eo amin'ny fiainanao, dia hitahanao izy, ombanao izy, ampahery anao izy, ary anome antoka ao anao manoloana ny zavatsarotra rehetra izay mety mitranga eo amin'ny fiainanao. Mitsangana ankehitriny ary manao vavavaka mangina miaraka amiko ianao. Ray malalo, renao ny vavaka zay nasandratry ny zanakao tsiraray avy. Meteza ianao mba hiaino ny vavaka zay nasandratra. Te hitoetra eo amin'ny fitiavanao zay Andriamanitra, zay miseho amin'i Jesosy Kristy zay natolotra ao teo amin'ny hazo fijaliana. Arovy izahay, ary aoka mba ho izy tokoa no ho antoka ho an'ny fiainanay, na dia mandalo fahasarotana aza izahay. Eo anatrehan'ireny fahasarotana ireny dia ampatsahivo mandrakariva fa mitahanay ianao, ary ianao zay tsy miova ho malisa an'io ary mandrakizay no hiazona ny fiainanay, tsy ho safotra ao anatin'ny mionja ny fahasarotan'ny fiainana, fa hitahanay ianao ka ombanay hatrany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fahamaranantsika izao fotoana izao dia ataontsika ny laharan-kira fa 20 efa ivelomako. Efa ivelomako toko Jesosy, atao-poko ny fitiavanao, nefa tiako raha izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao, nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy.
Jesús. Ni fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotra tanameloka izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao efa fantatrao ny alemeko sy ny edrananako Jesús ampidino eo toy ny fanahinao ampahery ny olonao Jesús. Tompo eno ny vavakao ampo ohirao ny fanahinao hanafanana sy ampaherana ary koa hitaridalana oresehoanio ny alemeko miaino ny vavako Jesús ampidino eo toy ny fanahinao ampahery ny olonao Jesús. raiso ny tsodrano izay tononona amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitantsika rehetra ane Jehova ka hiaro antsika. Ampamirapiratra ny tavany amintsika rehetra ane Jehova ka hamindra fo amintsika. Eny anandratra ny tavany amintsika rehetra ane Jehova ka hanome antsika ny fiadanana. Ko mandehana amin'ny fiadanana hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.